Faly miarabantsika rehetra indray ry havako a nahatratra zao herinandro vaovao omeny tompo atsika izao. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro rainay be fitiavana, be famindrampo, zay Andriamanitra ty de tianay tokoa ka manome ny fahasoavanao aminay sy manavao izany isan'andro, isan'ora, isan-minitra aza. Endre fahasoavanao tokoa tompo no iainanay indray zao herinandro vaovao a omenao anay izao, ka de anaraka anay tokoa amin'ny andro iainanay rehetra ane zany fahasoavanao izany. Ankehitriny zahay a amaky ny teninao de mangataka ny fahazavan-tsaina avy aminao zahay mba ny fanainao masina no hiteny sy ampiteny anay a atakaranay ny sitraponao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika anio ry havako. Ny mofinaina hitantsika ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany, toko fa 2:20, ny andininy fa 1:70 hatramin'ny fa 5:70 no vakina amintsika amin'ity andro anio ity. Vakintsika ary a amin'ny anaran'ny Tompo izany tenin'Andriamanitra izany. Ary Josafata zanakiasa vao nanjaka tamin'ny Joda tamin'ny taona faefatra nanjakany Ahaba mpanjakan'i Israely. 5:30 taona Josafata fon'izy vao nanjaka, ary 5:20 taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Azoba, zanakavaviny Sily. Ary nandeha tamin'ny lalana rehetra zay nalehan'ny asa rainy izy, ka tsy niala tamin'izany, fa nanao zay mahitsy eo imason'i Jehova. Kanefa kosa ny fitoerana avo tsy mba noravana, fa ny olona mbola namono zavatra tao fanatitra, sady mbola nandory didikazo-manitra teny amin'ny fitoerana avo ihany. Ary Josafata nanao fihavanana tamin'ny mpanjakan'i Israely. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ho ampitomboana ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay Tompo ny finoantsika. Amen. Endrika miavaka ry havako malala no andeha hitondrantsika indray zao fanazavana ny tenin'Andriamanitra izao amin'ity andro anio ity. Amin'ny tapany voalohany dia hitondra fanazava-kevitra ho antsika makasika ity mofinaina ity ny tenako. Ary ao amin'ny tapany faharoa dia hijery zay tsoa-kevitra azo raisina ho fampiarana akatsika lesona sy afatra ho antsika rahateo. Amin'ny voalohany ary makasika ny fanazava-kevitra, de tsara ny anazavantsika reto zavatra vitsivitsy ireto. Ny momba ny Josafata mpanjaka de tsy iza tsy akory fa mpanjaka izay niasa tao amin'ny fanjakana atsimo, tao amin'ny fanjakana Joda, zay nisy ny fokom-pireneny Joda sy Benjamina. Iresaka amintsika ao ny lafitsara izay nanana ny Josafata mpanjaka. Josafata mpanjaka dia nandimby any asa rainy, ary mpanjaka antsoina hoe nanao zay mahitsy tahaka ny asa rainy. Amin'ny ankapobeny mihitsy mantsy ry havako ny mpanjaka, amin'ny ankapobeny na de tsy ny rehetra ary, ny mpanjaka zay niasa tao amin'ny fanjakana atsimo de saika mpanjaka nanao zay mahitsy teo mason'i Jehova avokoa. Ary ireny mpanjaka ireny dia mpanjaka nitady an'i Jehova, nanary ny sampy, nanaraka ny lalan'i Jehova, nampitsahatra ny
fanompona ny Asera sy ny Bala sy ny sisa. Ary izany fahitsiny zany mihitsy aza no niantoka ny fiandrianam-pirenena ka mahatonga ny fanjakana tao Joda na tao Jerosalema izay maharitra eto zao hitantsika ny any Josafata mpanjaka ambarany eo amin'ny andininy faharoa amby efapolo eo amin'ny andininy faharoa amby efapolo fa 5 taona izy fony vonan-jaka ary naharitra 5 taona ny fanjakana. Raha mijery indray tsika riavako eo amin'ny andininy faha 5 dia hoy ny voalaza manao hoe ary Josafata nanao fihavanana tamin'ny mpanjakany Israely. Mbola azo heverina ho lafy tsara ihany koa zany fa hatramin'ny nivakisan'ny fanjakany zanak'Israely ho roa mantsy ka ny nahateraka ny fanjakana atsimo izay misy any Joda sy ny fanjakana avaratra izay nantsonako hoe fanjakana Israely dia samba ny teo amin'ny tantara no nisy fifandraisana ara-diplomatika fifandraisana ara-politika izay nisy teo amin'ny fanjakana rotonto tany aloha rehetra mantsy dia saika ady hatrany no nisy. Afaka mijery ohatra vitsivitsitsika ao amin'ny toko fa 410 ohatra ny andininy fa 30 dia milaza fa niady mandrakariva Roboama sy Jeroboama. Ao amin'ny toko fa 5 ny andininy fa 7 dia milaza fa ny tantarany Abisisa mba amin'izay rehetra nataony tsy voasoratra amin'ny bokon'ny tantarany mpanjakany Joda fa zany ary niady Abia sy Jeroboama. Toko fa 5 ihany andininy fa 9 dia ambara fa niady Asa sy Basa mpanjakany Israely tamin'ny andro rehetra ny ainany. Zany hoe ady mandrakariva teo amin'ny fanjakana atsimo sy ny fanjakana avaratra. Fa ito zany no sambany izay nisy fifanarahana teo amin'ny fanjakana rotonto. Fikasana izay haka ny tanànany Ramota Gileada izay nobodon'ny Siriana no endrika nisy olona fiara-miasa ary dia nanaika i Josafata nanaiky ny mpanjakany Israely izy mba hiarahaka io tany io ka ny teny mihitsy izy manao hoe tahaka ny tenanao ihany aho ary ny oloko dia olonao, ny sovaliko dia sovalinao ihany hoy izy any amin'ny andininy fa 4 no ahitantsika izany. Tsy nandeha ho azy anefa riavako azy zany fifanaraha-piara-miasa izany fa everina fa fifanarahana na fifandraisana no tarian'ilay fifandraisana ara-panambadiana teo amin'ny zanak'izy ireo. Zany hoe zany azotsika dika hoe relation diplomatique par alliance ity nisy ity satria ny zanakalahan'ny Josafata dia nampanambadiany ny zanakavaviny mpanjakany Israely. Hita zany fa nisy notarin'ilay fanambadiana ihany ity fifandraisana ity. Riavako malala everina fa hevitra mitondra fiombonana sy famerenana indray ny hasin'ny vahoaka voafidy mba ho vahoaka tokana izao fihavanana izay hitantsika eto izao. Fa na izany na zany dia tsy maintsy hojerentsika reo lafiratsy tamin'ny Josafata mpanjaka arak'izay voatantara eto. Eo amin'ny andininy fa 7 dia ambara fa i Josafata na dia mpanjaka nanao izay mahitsy teo mason'i Jehova aza dia tsy mba nandrava ny fitoerana ho avy kosa izy. Hoy ny voalaza eo amin'ny andininy fa 4 kanefa kosa ny fitoerana avo tsy mba noravana. Na dia tsy noravana ary fitoerana ho avy io dia tokony fantatsika fa tsy nampony sampy akory io, tsy nampony, tsy toerana nampony any Asera na i Bala akory fa nampony an Jehova ihany. Zany hoe zany zary lasa niaroaro
tamin'ny fitoeratsampy ny fanompona ny Jehovah. Hitantsika tsara eo fa ny olo izy dia mbola namono zavatra atao fanatitra sady mbola nandory didikazo manitra teny amin'ny fitoerana avy ihany. Zany hoe zany ny fiangonana na ny vahoaka dia nanao fanatitra ho an'i Jehovah teo amin'ny fitoerana avy ny Asera na fitoerana avy ny Bala. Ny fangaro zany ny fanompona an'Andriamanitra. Ary ny tena loza dia zao, ny endrik'ilay fihavanana izay voalaza eto na le fifandraisana tamin'ny mpanjakan'i Israely na i Ahaba dia fifandraisana nahitan-doza, fihavanana nahitan-doza. I Ahaba mpanjakan'i Israely mantsy dia mpanjaka loza be ary mpanjaka tena nanompo sampy, noho izy nanambady an'i Jezebela izay vehivavy jentilisa sy ratsy fanahy, ka dia iny ry Ahaba nanaraka ny andriamaniny raha teo ihany koa. Mpanjaka ihany koa i Ahaba izay nampahita loza ny mpaminan'i Jehovah ka tsy namela ireny mpaminany ireny hiteny akory aza ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy mijerytsika ohatra afa-tsy ny tantaran'ny Mikaia izay mpaminan'i Jehovah izay nataony tao an-tranomaizina sy nampihinana ny mofo-pahoriana sy nampisotrony rano-pahoriana mihitsy aza. Hitantsika ao amin'ny toko 2:20 sy ny manaraka no ahitantsika zany. Dia hitantsika ny vokatra zany ry havako malala. Vao tonga avy tany anady Josafata dia zao ny teny mpahita taminy. Hitantsika ohatra ny amin'ny tantara faharoa toko 7:20 ny 1 sy ny manaraka dia hoy ny mpahita hoe: ary nivoaka hitsena azy Jehovah zanaky Hanany mpahita ka nanao tamin'i Josafata mpanjaka hoe: moa ny ratsy fanahy va no tokony ampiany, ary izay mankala an'i Jehovah va no tokony ho tianao, noho izany dia tezitra aminao Jehovah. Mbola vokatra io fihavanana hafahafa io ihany koa, na le fihavanana ara-panambadiana, lay relation diplomatique par alliance, dia nisy fiatraikany hatrany amin'ny fanjakany Jehorama zanaky Josafata azy zany. Satria rehefa maty Josafata dia Jehorama no nandimby azy, dia lasa zary mpanjaka ratsy fanahy Jehorama, nakatahaka amin'ny mpanjakany Ahaba, satria ny vadiny Jehorama dia tsy akory fa ny zanaky Ahaba mpanjakany Israely ratsy fanahy ihany. Hitantsika zany any amin'ny mpanjaka faharoa toko 9:15. Toa mampahatsiaro antsika zany lay fihavanana nataon'i Solomona raha nanambady vehivavy jentilisa fahiny izy ka nahatonga azy haka fihavanana tamin'ireo firenena jentilisa manodidina azy. Zay ry havana ny ny fanazava-kevitra tokony fantatsika mahakasika ny lafy tsara sy ny lafy ratsy. Fa ety am-pamaranana kosa dia andehantsika aka tsoakevitra vitsivitsy. Inona ary no tsoakevitra azontsika raisina avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao? Voalohany, rehefa hivavaka ianao dia mivavaha. Rehefa hivavaka amin'Andriamanitra ianao dia mivavahana amin'Andriamanitra. Ary rehefa tsy hivavaka dia tsarovy fa mbola ho tsaraina ianao. Zava-poana ny fampifangaron'Andriamanitra, na le antsoina hoe syncrétisme religieuse, na le ataontsika koa amin'ny teny malagasy manao hoe manao boloky lahomam-boatseva ka maminy atsy finy aroa. Zava-poana sy halan'Andriamanitra ary mahampatezitra azy zany. Manarak'izay fantaro fa ahitan-doza mandrakariva ny fiara-miasa amin'ny ratsy. Ahitan-doza mandrakariva ny fiara-miasa amin'ny ratsy, ary tsy azontsika hialokolofana oviana ny fivavahana, fa rehefa ratsy dia ratsy. Koa tsy ho tanan'Andriamanitra mitsotra oviana hampiavana mihitsy ny faharatsiana. Tsy Andriamanitra mampiavana no miseho amin'ny endrika
faratsiny. Raha mamaky isika ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Koritianina 2:9-4 dia mazava ny teneny manao hoe aza mety asiana azy io ka tsy atonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona ho izy no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona ny iombonany mazava sy ny maizina. Na ianao mivavaka na ianao tsy mivavaka, mbola ho tsaraina. Aoka isika tsy hosodokan'ny fihavanana hafahafa. Aoka isika tsy hosodokan'ny fihavanana hafahafa, zay fihavanana misy ambadika, zay fihavanana zay mety ho endrika ivelana fotsiny, zay misy hevitra ampitaka na ankolaka mety hamela antsika. Dia ho tazana ho azy amin'ireny ny fihavanam-bola, ny fihavanam-bava, ny fihavanana mitady ny tombotsoa amin'ny tena manokana, kanefa hamparendrika antsika ihany. Farany ary ry havako, olombelona isika, manan-kilema, mbola tsy tonga amin'ny fahatanterahana, mbola tsy tonga amin'ny fanamperana akory, saingy na izany na tsy zany, zay rehetra mety ho fahalementsika dia tsy ho azontsika ararotina velively hitondrantsika ho any amin'ny faharatsiny. Ny sitrapon'Andriamanitra ry havako malala no fetra farany azontsika izorana. Ny sitrapon'Andriamanitra no fetra farany azontsika aleha. Rehefa tonga eo amin'ny fanatanterahana ny tsy sitrapon'Andriamanitra isika dia mandika ny didin'Andriamanitra. Malalaka afaka manao zay tiantsika sy azontsika atao isika, mitady ny fihavanana rehetra amin'ny fomba araka ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Dia mampahery antsika arak'izany ry havako, tsy hosodokan'ny endrika ivelany amin'ny fihavanana, fa hijery izay araka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Dia ho n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika zao tenin'Andriamanitra izao. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokonay ianao, misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay. Misaotra anao ny amin'ny famondram-ponao sy ny fitiavanao. Misaotra anao ny amin'izay hitarianao lalana anay, ka amezanao ny teninao sy ny sitraponao mazava arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Ny teninao no fetra farany, mibaiko sy azahoanay manaraka ny sitraponao, koa asehonay ankehitriny amin'izao herinandro vaovao izao ny fahavononanay hanaraka ny sitraponao na amin'ny teny na amin'ny asa. Dia mametraka izay eo am-pelantananao ny asa aman-draharaha, ny adidy aman'andraikitra, ny fandraisana sy ny fanarenana ny fiainana vaovao indray amin'izao herinandro vaovao, ahafahana miaina ny fiainana andavanandro izao. Vangio amin'indrafonao ary ampaherezo arovy amin'ny fomba anao Andriamanitra ny kristianina tsiraray avy hiatrika ny fiainana andavanandro. Angatahanay izany mivavaka izany, satria mino sy matoky izahay fa Andriamanitra momba anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovanay sy angatahanay izany mivavaka izany. Amen.